Ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny fanantenana amin'izao andro farany izao. Ny fanantenana amin'izao andro farany izao. Ambarany bokin'ny Joela toko voalohany, andininy 5:12 hatramin'ny andininy 20. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: indrisy ny andro, fa efa atomotra ny andron'i Jehova, ka tahaka ny loza tsy toa avy amin'ny tsy toa no fiaviny. Moa tsy efa tapaka teo masontsika va ny hanina? Eny, ny fifaliana sy ny faharavoravoana tsy ao an-tranon'Andriamanitsika. Matomaso ao ambanin'ny baingan-tany ny varina fafy, foana ny sopotra, mirodana ny trano fitehirizam-bary, fa nalazo ny vary. Indrisy ny fitoreon'ny biby, very hevitra ny omby andiany, satria tsy misy ahitra ho azy. Eny, na dia ny andian'ondry amanosy aza dia mijaly noho ny eloka. Jehova, ianao no hitarainako fa efa levon'ny afo ny kijana any anefitra, ary nisy lelafo efa nandoro ny azo rehetra any an-tsaha. Na dia ny biby any an-tsaha aza dia mianahana miandrandrana satria ritra ny renirano, ary efa levon'ny afo ny kijana any anefitra. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fanantenana amin'izao andro farany izao. Ny bokin'ny Joela ry havako malala dia milaza amintsika fa mitomany sy midradradratra ny tany, mitaraina fatratra ny tany noho ny loza maro samihafa manjo azy. Tena loza mihitsy no fomba ilazany azy. Mitaraina ny tany, eny, tapaka ny hanina, matomaso ny vona fafy, foana ny sopotra, malazo ny vary, mirodana ny trano fitehirizam-bokatra, mitoreo ny biby, very hevitra ny omby. Eny, mijaly ny ondry amanosy, mitaraina ny kijanany anefitra, may ny tanety sy ny saha, ary dia indro ritra ny renirano. Tena loza miafara amin'ny faharavana, sesilany no mitranga. Potika izao tontolo izao, tsy misy antenaina intsony, rava ny fanantenana, ary dia ambara eto fa noho ny eloka no nahatonga an'izany, ny eloky ny vahoaka na ny fihodonan'izy ireo tamin'Andriamanitra no mahatonga izany faharavana lehibe izany. Hitantsika eo amin'ny andininy 20, fa miatra any amin'ny biby, ondry amanosy aza ny valin'ny eloka. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ity tany izay honenantsika ity, ny izao tontolo izao izay iainantsika dia izao tontolo izao mikorosofahana mihazakazaka makany amin'ny faharavana. Vokatry ny fahotan'ny zanak'olombelona, ilay fahatapahan'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra, dia indro tapaka ihany koa ny fitahiana mahazo ny tany. Fa ny antom-pisiany mpaminany Joela ry havako, dia ny hamelona indray izany fanantenana izany, ka natohina faharavana, natohina loza hitranga sy fampitehana amin'ny endriny maro samihafa, dia ambara eto kosa fa ao amin'ny Jehova ihany no misy ny fanantenana. Zay no antso hoe: Jehova, ianao no hitarainako. Eo anatrehan'ireo faharavana maro lafy ireo, eo anatrehan'ny fampitehana amin'ny endriny rehetra, dia ao amin'Andriamanitra ihany
no misy ny fanantenana ho an'ny mino. Ary zany fanantenana zany anie mampahatsiaro antsika ilay fanantenana tao amin'ny Abakoka fa izay niteny manao hoe fa na dia tsy mamotsona aza ny aviavy ary tsy misy voany ny voaloboka, na mandisy fanantenana aza ny oliva ka tsy mahavokatra hohanina ny sa, na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny vala ka tsy misy omby ao am-pahatra, nefa izao hoy izy dia mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany, eny hiravoravo amin'Andriamanitra famonjena. Ny fanantenana mesianika, fanantenana miandrandra n'ilay mpamonjy zao tontolo izao, no hany afaka ampitsahatra ny fitaraina ny tany, ny fahatongavan'ilay Mesia izay ambarany Joela no indro fanantenana izay ho an'ny tany mitaraina. Riavako malala ao amin'ny Tompo, tsy hafa noho izany ny zavatra iainantsika amin'ny andro ankehitriny, mitsimbadika ny rasa, tsy hajaina intsony ny ray aman-dreny, ny kely manohitra ny lehibe, miakatra izay tsy izy midangana mihitsy ny vidim-piainana, to manjaka ny haitany, ny mosary, ny adilahy etsy sy eroa, to mahavery fanantenana, ny toetra raha ara-politika tsy hita intsony izay atao, inona no atao, miravoravo tanana na dia ny kristianina aza. Ry havako, ao amin'Andriamanitra ihany no misy ny fanantenana ho antsika. Manana fanantenana ary mino, manana fanantenana fa ny Tompo Andriamanitra no manana vahaolana sy tompo ny teny farany ho antsika. Na dia mandisy fanantenana nao aza zao tontolo izao, na dia mandisy fanantenana nao aza ny namana akaiky anao, na dia mandisy fanantenana nao aza ny fianakavianao, dia tadio kosa Andriamanitra tsy mandisy fanantenana na oviana na oviana. Mifanohatra amin'izany, mamelona fanantenana vaovao ao anatsika ny fisian'izy Andriamanitra. Manakaiky ny fankalazana ny andro Krismasitsika, manatona ny vanim-potoanan'ny Advento izay midika fa velona ny fanantenantsika ny amin'ny famonjen'Andriamanitra. Andriamanitra mijery ny tany izy, Andriamanitra mamonjy izy, Andriamanitra efa naniraka ny zanany izy hamonjy izao tontolo izao. Raha tonga tetỳ ambony tany tokoa ilay zanak'Andriamanitra, Jesoa Kristy, to tsy hisy fanantenana, to potika, to rava, to notevatevaina, novetavetaina, nopitehana ny tarehiny, ary dia nosatrihana tsilo, nolefoniny, eny nokapohiny, noisony rà, novonoina teny amin'ny hazo fijaliana to ho tapitra ny fiainana. Kanefa dia izao, teo amin'ny hazo fijaliana namelona indray ny fanantenana vaovao antsika. Fa resin'i Kristy izany, nitsangana tamin'ny maty izy, mpandresy ambonin'ny mpandresy, ary mandresy ambonin'izao tontolo izao. Dia mahereza ry havako, i Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana io koa, no mandresy ny olam-piainanao rehetra. Io no mahatonga anao hijoro, hitraka, mba tsy hiravoravo tanana intsony, fa atoky hatramin'ny fahafatesana. Deo n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra raha eo fa mahery zay noho ny amin'ny teninao. Ianao lay tsy manalavitra anay, ianao lay mamelona ny fanantenana efa maty mihitsy aza, ary dia indray mifaly aminao Andriamanitra. Vavaka manokana izahay amin'ity andro anio ity, ho amin'ny asa fitoriana ny filazany tsara, ny amin'ireo mikely aina fatratra amin'ny fitoriana, naiza, maneran-tany, dia ampaherezo fa izay mitory ny filazany tsara, dia velomin'ny filazany tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, anaovanay izany vavaka izany. Amen.